Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana amin'ity fotoana izay iarahantsika amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara ity dia ny fandaharana mana isan'andro. Faly mifampizara amintsika izay ho sakafom-panahintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao ka dia ny Tompo any ampahery antsika mba ho feno ny fahasoavany amin'ity anio ity isika arak'izay teny fantany fahasazo-antsika. Ny teny izay iarahantsika hodiniana dia ao amin'ny Matio 4 ka ny 1 hatramin'ny 17. Matio 4 ny 1 hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika zany dia ampiandrasitsika kely ny famakiana azy fa ndelo isika hiaraka hivavaka angataka ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Saotranao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa noho ny alehiben'ny fitiavanao no anomezanao anay fotoana sarobidy tahaka izao. Sarobidy satria anao Andriamanitra ray izay pahary anay, tia anay ary mikarakara ny fiainanay mihitsy no miditra antsehatra amin'ny alalan'ny teninao mba hanazava, hanoro, hanitsy, hampafantatra aminay izay sitraponao sy ny fahamarinan'ny teninao. Koa dia meteza ary Tompo hiasa mahery aminay hanokatra ny fosiny saina ary ny fanahinay mba hahafahan'izany teninao izany mitoetra ary maniry mitombo avo zato eny eo amin'izao fiainanay izao. Dia misaotra anao izay raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Matio 4 ny 1 ka hatramin'ny 17 no andeha ary iarahantsika mamaky. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ka izao ny vakiny. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro misy boky anankiray nanatona dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, mahadiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo mba tsy laza amin'olona na dia iray akory aza ianao, fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilahiko mandro ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hahasitra anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy miendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, mandehana, dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avy, dia avy izy. Ary amin'ny andevilahiko, ataovy izao, dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany. Any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao araka ny inonao. Dia sitrana tamin'izany oro zany ilay ankizilahy. Rifana impanazava miandra
Zany ry havana no teny izay nomeny tompo antsika ary isaorana azy ny fiasany sady eo amintsika ny fanan'Andriamanitra no anazava amintsika izay hevitra tiany soratra masina omena antsika indray amin'ity eo anivy ity. Tantarana fahasitranana anankiroa miantaona no hitantsika eto. Ny anankiray dia boka, ary efa ela angamba ny mety nahazahoany an'izany satria ny habokana moa dia zavatra mandany ny nofon'ny olona mandavan-taona mandritra ny fotoana maro samihafa. Raha tena ilay habokana fantatritsika ankehitriny ny mahazo azy fa dia fantatra moa fa areti-koditra ny nahazo azy. Ny anankiray indray dia tovolahy izay mpanompona kapiteny anankiray ary narary ny paralysisa, marary tsy afaka mihetsika ary manaintaina azy sy mampijaly azy loatra. Ry havana, tena ahitantsika sahady dia Andriamanitra tsy mankasitraka ny fampahoriana na fanaintainan'ny olona. Io mantsy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny fitomaniny Jeremia 7:7 manao hoe tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy ireny ny tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa ny hanafaka antsika amin'ireny. Ary izay zavatra asehony tombo amintsika eto dia ny hoe hainy, vitany, ataony amin'ny olona izany hoe manamaivana ny fanaintainany sy ny fijaliana sy ny fahoriana izay misy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izany. Andriamanitra dia fitiavana, ary na mangataka amin'ny olona na tsy mangataka dia misy karazana fahasoavana izay efa omen'Andriamanitra. Ny olona mety tsy miraharaha an'izany angamba fa ohatry ny heveriny hoe zavatra efa azo io ka dia tsy misy lanjany akory azy angamba aminy indraindray. Fa ny zava-misy na ny rivotra na ny masoandro na ny hafanana na ny atsitsika na ny aina izay ananantsika izao, ny fahafahana manao zavatra fanomezana avy amin'Andriamanitra daholo izany. Na mangataka ny olona na tsy mangataka dia omeny ao anatin'ny famindram-pona. Fa misy kosa karazan-javatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay tahaka ny hitantsika eto dia misy zavatra andrasan'ny tompo ihany, izay ny tompo vao mihetsika na manao zavatra. Betsaka angamba no mety ho boka, betsaka angamba no mety ho narary ny paralysisa tsy afaka nihetsika teo am-pandriana tamin'i Jesosy Kristy nandalo tety ambonin'ny tany. Fa tsy izy rehetra ireny akory dia nositran'ny tompo, satria mety tsy izy rehetra no nanana fanapahan-kevitra, nanao dingana tahaka an'izay nataon'ny reto olona nandray fanasitranany reto, ka niova tanteraka ny fiainany vokatra izany. Raha ilay boka no jerentsika dia fantatra fa tamin'ny vanim-potoana izay niainan'izy ireo dia mbola teo ambany lalàna ny fiainan'ny zanak'Israely. Ka ny boka dia olona izay tsy mahazo miara-miaina amin'ny mpiara-monina fa tsy maintsy mitoka-monina. Ary raha mandeha azy izy ka mifanena amin'ny olona dia izy no mila miteny hoe maloto mba tsy kasikasihany amin'ny olona, satria ny abokana dia mamindra ka amin'ny alalan'ny fifampikasokasohana no mahatonga n'ilay fifindrany. Dia tsy afaka niaraka ny aina tamin'ny olona izy. Ary indrindra ho an'izay olona nangetahita'Andriamanitra ka temba hivavaka, ny olana dia tsy afaka nakany amin'ny tempoly izay natokana hivavahana, satria tamin'izany fotoana izany dia makany amin'ny tempoly manao fanatitra sy ny zavatra izay atao hiaonana amin'Andriamanitra. Fa ny fanapahan-kevitra entitra ry havana izay hitantsika amin'ity lehilahy boka ity dia izao: rehefa fantany momba an'i Jesosy Kristy ary hitany fa nandalo teo amin'ny toerana izay nisy azy Jesosy Kristy tompo, dia izao fantany fa io Jesosy io no ilay Andriamanitra, no ilay zanak'Andriamanitra, lay afaka manafaka azy, lay afaka manova ny fiainany. Noho izany tsy niteny izy hoe maloto, fa tonga dia nanatona an Jesosy Kristy izy ary niankohaka teo anatrehany dia nangataka tamin'ny tompo, nivavaka tamin'ny tompo mba hahasitranany ny fahabokana teo aminy. Ry havana, ny zavatra voalohany hitantsika eto dia izao: manatona an Jesosy Kristy, lay manana olana, ary izay fanatonany an Jesosy Kristy izay no varavarana makany amin'ny vahaolany sahady. Ny olona tsy mety manatona an Jesosy Kristy no
tsy ahitany lay zavatra zay hainy Jesosy Kristy sy tiany Jesosy Kristy atao. Fa rehefa manana fanapahan-kevitra ny olona anatin'ny Jesosy Kristy, na iza na roviana ary na aiza dia miasa Jesosy Kristy hanohy izany fanatonany zany, atongavany amin'izay zavatra ilainy ary fantatry ny tompo fa sahaza sy tokony ho azy. Nanatona. Ary io ry havana matetika no olan'ny olona amin'izao fotoana izao. Pieritreritra ny olona fa be deaibe no zavatra tokony ataony, andanin'ny fotoanany, andanin'ny heriny, andanin'ny volany, ka tsy manana intsony izy fotoana na mba finiavana hanana lay fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ka hanatona azy. Lay manatona an Jesosy Kristy mantsy tsy hoe nanatona fotsiny fa manao ny ataony ihany, fa tsy maintsy miserasera aminy, tsy maintsy mandany fotoana miaraka aminy, tsy maintsy manatanteraka zay tokony atao manoloana izany atao hoe Andriamanitra izany. Eny, angamba mety misy tokoa ny takina aminao hoe inona ny zavatra tokony ataonao, fa ny tena marina anie ao aoriana ny hanatonanao an Jesosy Kristy sy hanatanterahanao an'izany zavatra zany, dia hitanao fa tsy faty antoka ny fotoana lany miaraka taminy. Ho hitanao fa tsy faty antoka ny nampiasanao, ny mety herinao, ny volanao, ny zavatra rehetra zay takiny ny tenin'Andriamanitra na takiny zany atao fiarahana an Jesosy Kristy aminao zany. Fa iza moa efa nahafoita ty ambonin'ny tany, na ray na reny na vady na zanaka na trano na vola na fananana na fotoana, ka tsy handray avy zato eno Jesosy Kristy tompo ety ambonin'ny tany ary ambadika izao fiainana zao aza dia fiainana mandrakizay. Hitantsika amin'izany lay zavatra efa tiany ny tompo tanterahana sady amin'ny olona zay manatona azy. Ry havana, manana fotoana, manana fanapahan-kevitra, ka manatona an Jesosy Kristy tompo. Fa zay rehetra manatona azy dia halala fa ho aminy tena fahatanterahana raha mbola te hiaina marina ny atao hoe fiainan'olombelona, ny zanak'olombelona. Zay aloha ny zavatra hitantsika voalohany. Fa rehefa mandinika ny fiainan'ity boka ity isika dia izao fahakiviana tanteraka ny mety tao anatin'ny fony, satria fantatritsika fa zany abokany zany dia tsy nisy nahasitrana indrindra tamin'izany fotoana izany zay tsy mbola nahitana ny mety karazam-panafody hita amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, na fivoaran'ny fitsaboana zay mety amin'ny alalan'ny fandidinana zavatra maro samihafa anasitranana aretina maro samihafa. Dia raha ny tao anatiny dia tsy maintsy iainan'io fahabokan'io izy mandra-pahafatany, fa saingy lay irika zay nitranga, zany hoe Jesosy Kristy nandalo, dia nahararotany, tsy navelany nandalo foana, fa tonga avy hatrany dia nanatony izy. Ary nataony ve? Voalohany, nanetry tena izy, niankohaka teo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo. Nahoana moa izy niankohaka? Satria fantany fa Andriamanitra io, fantany fa olona zay manana fahefana io Jesosy Kristy io, zany nahatonga azy niankohaka. Zavatra nataony faharoa dia izao, nivavaka izy ka nangataka tamin'io Jesosy Kristy io. Satria nahoana? Efa reny, efa fantany fa Andriamanitra io, ka azo ivavahana, angatahana. Mino aho fa tsy tamin'ny olona rehetra zay nandalo tamin'izany fotoana zany no nangatahany zavatra tahaka an'io, satria fantany fa raha olombelona dia tsy mahay manasitrana, fa Andriamanitra lay Jesosy Kristy zay miavaka, satria tsy olombelona tahaka ny olombelona na dia nitafinofo aza, fa Andriamanitra izy no mahay manasitrana. Ary finoana koa no nahatonga azy nanao an'izany. Raha ny tena marina dia voararan'ny fiarahamonina ny zavatra nataony no ny abokany hoe manatona olona. Fa tena nanatona izy, nanana fahasahiana izy, tsy natahotra ny mety ho vavam-bahoaka izy, fa nanatona an Jesosy Kristy, satria fantany fa io ilay Andriamanitra afaka hanamaivana ny vesatra teo amin'ny fiainany dia ny abokany. Fa izao ny tao anatiny na izany azy dia ny teny hoe raha mety ianao. Mahatsiaro koa izy hoe tsy ny sitrapony no tokony atao, fa ny sitrapon'ilay Andriamanitra zay atonony amin'ny fotoana io. Ry havana, mety hampandalovon'Andriamanitra zavatra mantsy ny fiainantsika, ary ny fampandalovana antsika ao anatin'ireny zavatra ireny mihitsy no tian'Andriamanitra ho sitrapony
ahamety, ahatsara ary ampiasany atsika. Mahita ohatra betsaka tsika ao amin'ny soratra masina tahaka ny hoe Josefa tany amin'ny testamenta taloha zay nalefa n'Andriamanitra nakany mpigadrana na amidy ho andevo azy, fa nampandalovon'Andriamanitra an'izany izy satria nilainy zany mba hamolavolana azy afaka ahatanteraka nirak'Andriamanitra rahatr'izay ka voavolavola izy matotra ny fiainany. Zay mahatonga atsika mila manana ny toetra tahaka ny nanana nyity boky ity manao hoe raha mety ianao, tsy fanerenan'Andriamanitra ny vavaka fa fangatahana. Ary ao anatin'izany sahady koa isika dia manaiky fa raha sitrapon'Andriamanitra dia aoka ho tanteraka. Zany ny zavatra nataon'ilay boka ary ny zavatra mahafinaritra ry havana. Tsy misy fanontaniana, tsy misy fanadihadiana nataon'ny tompo tany, fa hitan'ny tompo, tsapan'ny tompo, fantatry ny tompo ny etaeta ao anatiny, dia tonga dia niteny izy mety aho mahadiovy ianao, ary dia sitrana tamin'izay fotoana izay ilay boka. Maneho amintsika ny fahefana sy ny herin'i Jesosy Kristy tompo mamany olana, na fahasitranana ara-nofo satria misy aretiny ao amintsika, na fahasitranana ara-petsepo satria mety misy ratra-po ao amintsika, na fahasitranana ara-tsaina satria misy adin-tsaina mafy angamba andalovantsika, indrindra moa ny olana ara-panahy zay izy raha teo ny fanametraka azy atao anatintsika, ny fanahiny no ny tsofony mba hitoetra tao anatintsika amin'ny fonovona amironantsika olombelona izy, dia hain'Andriamanitra avokoa ny manatanteraka ny fanasitranana, fanamaevanana, famahanana zany olana zany. Fa izao manatona azy nitadiaviny amiko sy aminao, ny miankohaka eo anatrehany, manetry teny eo anatrehany, ny mivavaka aminy sy miantso azy, ary ny manaiky fa ny sitrapony ihany no tsara indrindra sy mety indrindra eo amin'ny fiainako, dia sitrana ilay boka. Fa ny mahafinaritra eto koa dia tsy nataon'ny tompo hoe rehefa mahazo zavatra ohatran'izay ianao dia mahazo mandeha any amin'izay tianao ale indray sy izay tianao atao indray, fa izao mandehana ho izy makany amin'ny tempoly, any amin'ny misy mpisorona, dia entoany ny fanatitra zay tokony ataonao, entoany lay fiainanao teo, hijoroanao ho vavolombelona ary anatanterahana zay voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tokony atao, satria mbola teo ambanin'ny lalàny Mosesy no fahaizany. Hitantsika amin'izany fa rehefa manao zavatra eo amintsika ny tompo dia tsy hoe iny dia vita dia tsy misy intsony indray, fa tian'ny tompo hitombo, handroso any amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanarahana azy izafy ianao. Ry havana, manoloana ny ohatra zay naseho ny tompo tamin'ny alalana ny tsabony sy nanasitranany an'ilay boka, manahoana ny fiainako. Tena mba lay olona manatona ny tompo mandrakariva ve? Lay olona tena manetry teny eo anatrehany, lay olona tia vavaka, ary lay olona tia ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa fa tsy miainy fotsiny, zay voalaza ve? Ry havana, hain'ny tompo miasa eo amin'ny fiainantsika, na aretina araka ny nofo, na aretina araka ny fo, na aretina araka ny saina, ny olana ara-panahy indrindraindrindra. Ny zavatra hitantsika manaraka eto dia ny fanasitranana n'ilay mpanomponyilay kapiteny. Ry havana, ny kapiteny zay voasoratra eto dia olona zay hafa firenena fa tsy jiosy, mifehy miaramila, ary miaramila zay entiny ny fanjakana Romanina anjanahana ny tany zay voazanany. Teo anatrehan'ny fiarahamonina jiosy dia tsy de nanana loatra fankasitrahana na fitiavana an'ireny karazan'olona ireny ny jiosy. Saingy misy olona miavaka anankireto, kapiteny, zany hoe olona mifehy, olona anjatony, ary izany amboninjato zany dia tonga ary ny voasoratra eto dia nanatona an' Jesosy Kristy. Na dia tamin'izany fiarahamonina zany aza ny jiosy zay mpivavaka dia tsy nifandray tamin'ny olona tsy jiosy mihitsy, satria ny fiheverany azy koa dia maloto tahaka n'le boka tery aloha ihany. Ka ny jiosy dia
tsy nanao mihitsy izay faneraserana amin'ireny olon'ireny, ary indrindra ny hidirana any amin'ny tranon'ireny olon'ireny satria niverina fa mandoto azy zany. Fantatr'ireo kapiteny sy miaramila izay nanjanaka ny fireneny Israely ny toe-javatra tahaka izany. Fa saingy izao, ity kapiteny ity dia nanatona an'i Jesosy Kristy tompo izy. Ary ny zavatra misy koa dia tsy nilavin'i Jesosy Kristy ny fanatonany ary ny mety ho zavatra mbola manahirana azy ameritreritra azy raha tao anatin'izany fiarahamonina izany dia ilay valitenin'i Jesosy Kristy rehefa nangataka io kapiteny io manao hoe mba andere sitrano famonjaloatra ny mpanompoko, ny ankizilahy. Hoy Jesosy, ho avy aho ahasitrana azy. Zany hoe satria tsy afaka mihetsika io tovolahy io izay marary dia ho ao amin'ilay trano izy zany, ho any izy zany ahasitrana azy. Zavatra tsy fanao teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Eto havantsika dia mahita sahady fa tiany tompo fantatra sy ho takatra teo amin'ny fomba fanao na dia efa tao amin'ny tany jiosy aza na tao amin'ny tany Israely aza na tongava ny fony izy tety ambony tany. Tiany ho takatra sahady fa tsy ho an'ny jiosy fotsiny ihany no tena ahatongavany hanomezana izay fahasoavana hoentiny fa ho an'ny firenena rehetra. Ary ery ambanimbany azy izy moa izy dia niteny manao hoe fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no tonga ka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Efa naseho ny tompo sahady fa ho an'izao tontolo izao no nahatongavany. Ka raha misy olona tena mangetaheta azy ka manatanteraka miverina indray ilay manatona an'i Jesosy Kristy, dia manatanteraka an'izany fanatonana an'i Jesosy Kristy izany ka manohy an'izany fanatonana izany amin'ny alalan'ny resaka, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiainona, amin'ny alalan'ny fankatoavana, dia tanterahan'ny tompo foana ilay iraka izay efa nanirahan'Andriamanitra azy ary nahatongavany tetỳ ambony tany hanafaka, hanasitrana, hamonjy, hanome fanamaivanana ny zavatra mety manavesatra ny olona etỳ ambony tany. Fa izay zavatra tiantsika ihany koa ry havana ifampizarana eto dia ilay toetra n'ilay kapiteny. Olona eo ambany fifehezan'olona ary olona mifehy olona. Ny fahefanana ananany dia fantany tsara ny fatrany sy ny fetrany. Hanika nampiasainy araka ny tokony ho izy. Afaka mibaiko izy fa tsy izany nataony fa nanatona izy raha araka ny voasoratra eto. Tamin'izany fotoana izany dia nisy lalàna napetraka fa ny teratany na mizaka ny zoam-pirenena Romanina dia afaka mibaiko ny olona ao amin'ilay toerana izay nozanahany mba hitondra ny entany mandritry ny maily ray na maily roa. Zany no zavatra azo natao. Zany hoe ireo olon'ireo zany raha ny tena marina dia karazana andevo mihitsy fa zany hoe atao hoe zanatany angamba fotsiny no ilazana azy amin'ny endrika mety mahamoramora azy. Afaka manatanteraka an'izany indrindra moa izy kapiteny. Fa izao Jesosy Kristy dia fantatry ilay kapiteny koa hoe iza moa izy ary zay nahatonga azy nanatona azy. Tsy voalaza ny tantara hoe inona ny nahafantarany azy, ahoana nahafantarany azy, na trangana zavatra nanahoana no nahalalany momba an'i Jesosy Kristy, fa ny fantatra dia zao nanatony izy satria fantany hoe iza moa Jesosy Kristy. Ary ny tena mahafinaritra amin'ny toetra n'ity kapiteny ity ry havana dia nanatona an'i Jesosy Kristy izy tsy ho azy fa ho an'ilay zatovony na mpanompony. Marary ilay zatovo. Jesosy Kristy fantany fa manasitrana satria Andriamanitra dia nanatona izy ka nangataka taminy mba hasitrana an'i Jesosy Kristy an'ilay marary ny paralysisa. Vao niteny izy dia tompoko manaiky ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe ry havana izany fanetreteny izany. Olona afaka mifehy satria jiosy Jesosy Kristy sy ireo miaraka amindreo, kanefa fantany hoe hatraiza ny fetran'ny fahefana ananany. Manana fahefana izy angamba eo amin'ny fampandriana ny tany sy ny zavatra sahala amin'izany, fa raha resaka ara-panahy na resaka ara-pinoana dia tsy izy ny tompon'ny fahefana fa misy tompo ambony noho izy dia Jesosy Kristy. Ry havana, ny olona ankehitriny dia zao tsy mahalala ny fetra na ny fatra ny fahefana
fa rehefa manana fahefana dia heverina fa afaka mampiasa an'iny ary manararoatra an'iny ary manao an'iny ho lasa zavatra ambony ny zavatra rehetra ka indraindray na mampijaly olona na mampahory olona aza dia tsy mampaniny na manararoatra olona. Fa ity kapiteny ity dia tena nahafantatra fa mbola tompo Jesosy Kristy na dia kapiteny azy izy. Zava-dehibe zany ry havana. Mampandiny tena atsika. Inona lay zavatra zay heverintsika fa mahambony atsika? Vola ve? Arena ve? Fananana sy fahefana ve? Voninahitra ve? Toerana any amin'ny toeram-piasana any ve? Zavatra maro samihafa no heverin'ny olona ho ambony, mameno ny fiainany. Ary indrindra takiny aza ny olona rehetra mba hanaiky an'izany ho zavatra ambony, ary rehefa mitaky an'izany izy dia mitaky koa amin'ny olona mba hanaiky azy ho tahaka n'ilay manana fahefana amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Tsy mba tahaka izany ity kapiteny ity. Zavatra hitantsika manaraka koa ry havana dia ny hoe zany kapiteny zany tao amin'ny fiainana tamin'izany fotoana izany dia tsy tokony hanana fahoriana mihitsy ny amin'ny hoe raha misy olona mpanompo na ankizilahany ka marary fa efa tsy mahavita raharaha tsony, tsy olana aminy mihitsy ny manolo an'io, fa afaka manolo an'izany izy ny vola nananany, ny fahefana nananany. Fa tsy mba izany ity kapiteny ity, fa mahatsiaro ny fahorian'ny hafa izay mifanerasera amin'izy. Dia inona no nataony? Mitady vahaolana izy mba hasitrana an'izany mpanompo ny marary zany. Ry havana, zaso ianao dia nomen'Andriamanitra fahasoavana mba hanana zavatra betsaka. Zaso ianao dia nomen'Andriamanitra fitahiana mba hanana fahasalamana, hanam-bola, hanana sakafo, hanana asa sy ny salam'izany. Manahoana aho manoloana ny fahoriana, fahantrana, faharariana, tsy fananana, fahasairanany ny hafa manodidina. Zany asa tsara izany izay mitsinjo sy mijery ary manampy an'ireny olona sahirana manodidina antsika ireny no anisan'ny asa izay tian'Andriamanitra ho tanterahantsika ihany koa, amin'ny fanarahantsika azy raha olona mino sy manaiky marina ho omban'ny fahefany Kristy isika. Sahala amin'ilay kapiteny eto. Ny zavatra misy ry havana dia ny hoe mitady izay asitranan'ny hafa izy, ary hafa izay raha jerena ny toerana misy azy aza dia hoe tena any amin'izay ambany satria mpanompo, ary izy dia tena azo lazaina hoe olona ambony. Ry havana, ny zavatra izay ilaitsika ianarana eto dia izao: ny fahamatoram-piainany ity kapiteny ity, mahalala hoe inona ny toerana misy azy, ary rehefa mahafantatra an'izany izy dia manaja tsara an'izany. Rehefa baikoany lehibeny izy dia manaraka satria izay no toerany, ary rehefa mibaiko koa izy dia manaraka ireo olona izay ambany fahefana ireo. Fa ny zavatra hitantsika tsy mibaikobaiko fahatany na manome asa atao fahatany, fa raha mahakasika azy sy anazy manokana, sahala amin'ny eto ny hitantsika dia izao: nanatona an' Jesosy Kristy izy, fa tsy nandefa iraka fotsiny, fa izy mihitsy no voalaza fa tonga eto. Na nandefa iraka azy izy dia tena izy mihitsy koa lay tena tompon'ilay izy, fa tsy karazana fanehoana fahefana, fa fikatsahana faniriana zavatra avy amin'i Jesosy Kristy ho ana mpanompo. Ary raha naniraka olona azy izy dia nampifandray an'ilay fitiavana hanasitrana an'ilay mpanompo tamin'ireo olona izay teo ambany fahefany koa, ka mizara ny fomba hijerevana izay ahafahana manampy ny hafa ihany koa. Hoy Jesosy, andeha ho avy aho sitrana azy. Fa ny zavatra hitantsika amin'ity kapiteny koa dia manaitry tena izy. Tsy mendrika idiranao ambanin'ny tafitrano koa, tsy mendrika idiranao aho. Betsaka ny antony mety mahatonga an'izany. Ny fomba fiainan'ny Jiosy sy ny fomba fiainan'ny Romanina tsy mitovy. Mety misy zava-padiana raha araka ny lalàna ao anatin'ny tranon'ilay kapiteny. Mety misy henan-kisoa ohatra satria tsy nihinana an'izany ireo tamin'ny andro taloha. Dia heveriko fa nahatsapahan'ity kapiteny ity zavatra zany rehetrarehetra zany, ka lay Jesosy Kristy dia tsy mendrika ho izy niditra zany an-tranoko. Zay ny hevitra anankiray. Mety ho hevitra anankiray koa nefa ny hoe tena mahatsiaro mihitsy ilay kapiteny hoe Andriamanitra i Jesosy Kristy io, ary tsy dia any amin'ilay tranony
no tokony handehanana i Jesosy Kristy. Izy no manatona an'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra no mandeha mitady azy any amin'ny toerana rehetrarehetra any, na dia fomba an'Andriamanitra aza mitady ny olona hovonjena tahaka izany. Dia misaotra ny tompo isika ny amin'ny fampianarana izay omeny antsika eto, fampianaran'ny fanetretena, fampianarana ihany koa ny amin'ny hoe nizaniza manetry tena eo anatrehany, dia vonona ny tompo hiasa hanome fahafaham-po azy. Izay manetry tena no asandratra ho ny ten'Andriamanitra, ka dia manetry tena eo ambany tana-maheron'Andriamanitra mba nanratany anareo amin'ny fotoanandrony. Izao no lazain'ilay kapiteny, mitenena ihany, mitenena fotsiny ihany ianao, dia ho sitrany any ankizilahiko. Ary dia nahatolagaga ny tompo izany tenin'ilay kapiteny izany sy ny toetrany nety nanatanterahana an'izany teny izany, ka nahatonga azy ny teny mihitsy: tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho, na tamin'ny Israely aza, finoana lehibe. Ry havana, zava-misy dia ny hoe misy tsy manam-pinoana mihitsy, misy kely finoana. Efa notenenin' Jesosy tamin'ireo mpianatra zany, ry kely finoana, fa misy ny lehibe ny finoana. Ny finoana lehibe no tian'ny tompo ananantsika, ary ny ohatra ilay kapiteny eto no ilaitsika ilay tahaka hoe ahoana no ananana finoana lehibe. Ny finoana lehibe raha ny eto dia izao: amin'ny fanetretena, manatona ny tompo, tena mangataka aminy, fa indrindra manaiky hoe rehefa miteny izy, ny tenin'Andriamanitra rehetra dia manana fahefana, ka rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy tanteraka izany. Ny finoana lehibe dia manatona an'Andriamanitra ary miandry ny teniny, mangataka ny teniny, manao izay ahatonga ny teniny ho tafitoetra betsaka ato anatiko ary ho ankatoaviko amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, satria ny tenin'Andriamanitra dia marina foana, marina zato isan-jato ary tanteraka zato isan-jato rehefa inona sy raisina. Izany ry havana ny zava-misy. Raha ilay tenin' Jesosy Kristy hoe ho avy aho hasitrana azy, dia hitantsika fa finoana aloha nandehanan'ilay kapiteny, finoana izay ahatanteraka ilay faniriany. Fa hitantsika fa mbola somary misy fetra ihany, misy fetran'ny fotoana, misy fetran'ny elanelana, ny abaka. Izany ny zavatra misy amin'ny fiainana andavanandro, ary fantatritsika tsara fa miasa mametra antsika betsaka izany atao hoe fotoana sy elanelana izany. Misy zavatra tiantsika atao fa tsy tanteraka, ary tsy azontsika atao satria tsy mbola fotoana, na tsy ampy ny fotoana, na tsy mbola tonga ny lerany. Misy zavatra tiantsika atao fa nohon'ny fanelanela-tany sy ny alavitry ny toerana dia tsy afaka manao isika. Voafetra ny fotoana isika, voafetra ny elanelana. Fa ny zavatra mahavariana eto ry havana, ilay finoana lehibe dia izao: finoana izay mety afaka mandingana aza ny atao hoe fotoana, ary afaka mandingana aza ny elanelana. Izany ny finoana lehibe. Rehefa miteny tokoa ny tompo, satria misy finoana lehibe tao anatin'ity kapiteny ity, dia tamin'izay ory izay ihany dia sitrana lay zatovo lay narara ny paralysisa, sitrana. Ary tsy teo amin'io toeran'io akory izany tovolahy izany, fa tany amin'ny toeran-kafa dia sitrana. Lay finoana lehibe dia afaka mampivelatra kokoa ny fiainantsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, afaka mampivelatra ny fiainantsika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. Mety ho asa fanompony io, mety ny fiainantsika ara-pianakaviana, mety afaka mampivelatra kokoa ny finoana lehibe, satria hitantsika fa na ny vesatra sy ny fameran'ny fotoana sy ny toerana antsika azy, tahaka n'ilay kapiteny eto, dia azon'ny tenin'Andriamanitra hiasana, ka tsy voatery ho teo akory ny tompo, satria mbola niandry ny tompo handeha ho any raha toka nandeha tamin'io lalana voalohany io lay fanasitranana. Fa lay finoana lehibe dia nahatonga ny teny ho niasa avy hatrany tamin'izay ory izay ihany, teo amin'ny toeran'io sy tany amin'ny toeran-kafa ihany koa. Ry havana, lesona lehibe ho iaho no raisitsika amin'ity kapiteny ity, ary ny tompo mihitsy mampianatra antsika an'izany, manao hoe io ny finoana lehibe. Ilay kapiteny aza mety tsy nahalala an'izany akory, fa ny azo fotsiny dia ara-potokevitra: rehefa miteny aho dia manaiky izay eo ambany fahefako, rehefa miteny eo amboniko dia manaiky aho. Noho izany ity ilay Andriamanitra lehibe, ilay ataoko hoe tompoko,
zay lehibe lavitra noho ireo rehetrarehetra reo dia mbola manana fahefana lavitra noho izany teny fanaovana izany ny teniny noho izany ny teniny ihany no angatahako tsy hanahirana azy aho indrindraindrindra zaho tsy mendrika dia tanteraka ilay fanasitranana an'ilay tovolahy ry havana manahoany zaso ianao manoloana an'izany oam-piainana zay aseho ny soratra masina antsika izany ndraindray ny toerako ny maha izao na maha izao aho ndraindray aza ny maha mpivavaka mihitsy no lasa efitra mampisaraka ahy amin'ny fahatanterahan'ny finoana lehibe eo amin'ny fiainako fa Jesosy Kristy kosa dia maneho antsika amin'ny alalan'izao tantara ny faneraserahany tamin'izao kapiteny izao fa ny fanetretenantsika ny faneketsika tsisy fepetra ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra dia ahitantsika fahombiazana ahitantsika fivelarana tsy ho antsika ihany fa ho an'ny manodidina antsika fahazadino fa ny toe-pontsika ao anatin'izany koa nefa jeren'Andriamanitra olona mitsinjo ny hafa olona tia ny hafa olona izay maneho fa ao amin'ny tompo no tiana anatanterahana na angatahana ny zavatra tiana ho hita eo amin'ny fiainana ry havana sorantsika Andriamanitra nanome antsika an'izany hafatra izany ary isika rehetra ne mba samy tonga amin'ny fitombona amin'ny finoana ka ahatratra ny ohatry ny fahafenon'ny Kristy dia higoka ny fahasoavana ary ampigoka ny fahasoavana ho an'ny hafa manodidina antsika rehetra ihany koa teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa ny fahatanterahan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izany teny izany amen mbola ary vavaka isika ry havana misaotra ray eo noho ny amin'ny teny izay omena ho anay fa teny velona sy mahery zany ary fantatraiko io fa teny mananatra mampianatra manoro anay manitsy anay mba ahatonga anay hitombo fa ny tianao dia izahay mialehibe ao aminao tsy mijanona amin'ny fahazazana ara-panahy fa mitombo mandroso ray malalo misaotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy fa mahay manafaka ny olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay ianao ary dia manatona anao izay malala ny tsirairay avy ianao zao izay miaino an'izao fandaharan'izao ka manana olana ray eo manasitrana azy ianao manafa azy ianao mamela azy ianao ary manomeza fampaherezana ho azy ampy koa izay tompo mba olona hijery ny hafa manodidina anay mety omenao anay ny fahafahampo amin'ny fananan-javatra sy ny fahavitan-javatra fananana fahasalamana fa misy ny manodidina anay zay mety ho sahirana mety ho marary mety manana olana tompo ampio izahay mba ahay anampy an'izy ireny hanatona anao ary hitondra izay nomenao ho an'izy ireny ry tompo araka izay omenao anay tsirairay avy ahafahana manao izany dia mba hahita ny fahasoavanao sy ny fanasitranana sy ny fanamaivanana ary fanafahana olana avy aminao koa ny manodidina anay sy ny olona rehetra izay ampifaneraseranao aminay na amin'ity andro ity na amin'ny andro avy rehetra satria mila anao ny olona ary izay ny nataonao ianareo ny fanasiny tany sy fahazavana izao tontolo izao izay tondra ny fahazavana avy aminao sy ny fanasina avy aminao ho an'ireny misaotra ray malala dia rainay ny anaranao fa miasa ianao velona ianao mpanavotra anay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany misaotra tompo amen mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly raha nahalinanao izany azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly totobato ranavalona voalohany Antaninarenina raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27 ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa
na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.